Manamarika ny fetin'ny fahaleovan-tena ihany koa ireo mpakafy fiarakodia indrindra ireo mivondrona ao anatin'ny mpakafy 404 araka izao fanazavana manaraka izao arahantsika ity fanazavana raity. Tamin'ny fankalazana ny fito amby dimampolo taonan'ny fahaleovan-tena ny CNTNO zany dia nanasa ny GAPT na ny groupement des associations des passionnés de tuning andray anjara amin'izany fankalazana izany. Dia nanapa-kevitra zany zareo fa anao défilé ana tournoi fiara sy course de vitesse ao amin'ny palais de sport. Dia BDB moa namaly ny antso anisan'izany ny automobile moderne, ny ancienne voiture, ny voiture de collection. Dia nandray anjara tao zay tamin'izany. Dia tamin'ny sabotsy sy faefatra amby roapolo ny volana jiony événement io. Dia za maraka fantatry ny olona dia amin'ny club 404 Mada. Anisan'ny solitena ny club 404 Mada zany nanao ny vitesse. Nisy miravavy zay no nandray anjara tao ny 404, samy vehivavy zay no nanamory ny 404. Dia nisy moa ny faninana koa miaraka tamin'ny 404 atao ny club Dutch dia ny 4L koa. Nafinaritra zany ny fifaninanana tao ary ny vehivavy koa tsy mena amin'ny tany fanamorina amin'ny vitesse zany na ny azakazaka aingam-pandeha ny lazana azy. Dia manentana koa ny vehivavy mitovy amiko mba handray anjara amin'ny vitesse satria efatra miravavy fotsiny zay tao no nanao an'izay fa tao amin'ny 404 anankiroa zay dia manentana indreo mbavilanitra zany mba handray anjara amin'ny course de vitesse ohatr'izay fa mahafinaritra be ilay izy. Dia isorana ny fahitalavitra matv moa izay tsy nanosy-botanana fa nandray anjara feno foana tamin'ny fiarah-miasa amin'ny sehatra toy izao. Mankasitraka anareo mpiara-miasa rehetra teknisianina.